ny voninahitra sy ny dera ny laza dia atotsika an'Andriamanitra satria mendrika ho azy zany a ary mbola mamerina sy manantitrantitra ny fiarabanantsika amin'izao andro fahadimy a izay rahantsika mifampahery amin'ny alalan'ny loha hevitra hoe tsara Andriamanitra. Androantsika dia ijelo hevitra anankiray hoe inona no zavatra mety hanakana antsika tsy ahitantsika sy tsy atsapahantsika izany fahatsaran'Andriamanitra zany kanefa milohan'izany a dia manasa antsika anondrika lohantsika hivavaka. Andriamanitra ray eo iain'ny teninao indray izahay mamindra fosy sy mamelany elokay ary mitenena aminay satria menanao izahay ny aminaran'i Jesosy amen. Marika 10:20 tampany faharoa sy ny 10:20 no vakitsika tantara anankiray izay andraisantsika lesona ny amin'izany hoe inona zavatra mety hanakana antsika tsy ahitantsika sy tsy atsapahantsika ny fahatsaran'Andriamanitra izay. Dia izao no voalazan'io Marika 10:17 tapany faharoa sy ny 20 io manao hoe mpampianatra tsara inona no mety ataoko andovako fiainana mandrakizay. Ary hoy Jesosy taminy nahoana no ataonao hoe tsara tsy misy tsara fa tsira ihany dia Andriamanitra. Mahafinaritra be le andalateny hoe mpampianatra tsara dia ozy Jesosy hoe tsy misy tsara fa tsira ihany dia Andriamanitra. Raha hojerentsika kely ity tantara ity, raha veritsika kely dia zao ny zavatra nitranga tamin'ity tantara ity. Rehefa avy nitsodrano ireo zaza teo amin'ny toerana anankiray Jesosy nametra tanàna taminy a dia niala teo izy ary nahazo ny lalam-be izy. Rehefa nahazo ny lalam-be izy dia indro nisy lehilahy anankiray niazakazaka avy any nanantona azy ary niteny sy niresaka tamin'i Jesosy hoe mpampianatra tsara inona no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay. Io lehilahy io dia lehilahy mpanan-karena, lehilahy manany maizy azy, manany ampy izany lehilahy zany, azo lazaina hoe manontany ory ary zavatra mety heverintsika fa hoe tsara an'izao tontolo izao sy ny momba azy dia mety hanana zany lehilahy zany ohatra hoe mety nanana fiara tsara izy, azo antoka fa mety manana trano tsara izy, azo antoka ihany koa fa mety manana kiraro tsara izy, mety manana vady tsara koa angamany ary ny sakafo nohaniny zany lehilahy zany sy ny ankonany dia azo antoka fa sady betsaka no tsara ihany koa. Kanefa nitsapan'ity lehilahy ity fa mbola misy zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainana ary izay tsy fampiana zay dia nanantona ny Jesosy Andriamanitra ilay tsara izy ka nanontany hoe mpampianatra tsara raha izay nabavy malala izany. Ny tsy fampiana eo amin'ny fiainantsika rehetra dia tsisy afa-tsy ao amin'Andriamanitra ihany no ahafahantsika mameno izany. Ao amin'ilay Andriamanitra tsara, ao amin'ilay Andriamanitra mpampianatra tsara ao rery ihany no ahafahantsika manampy izay tsy fampiana eo amin'ny fiainantsika zany. Ary izay no ohatra tamin'ity lehilahy ity izay lehilahy mpanan-karena kanefa dia resy lahatra fa tsara Jehova ary resy lahatra fa manao ny tsara koa izany Jehova izany. Mety hoe mpanan-karena angamba ianao mihaino anahy io, mety antonontonony angamba ny fiainanao izay mihaino anahy io, mety azo heverina hoe olona sahirana koa angamba ianao izay mihaino anahy io kanefa tsarovy fantaro azadino fa tsara Jehova. Ary ity lehilahy ity izay heverintsika fa manany ampy azany dia mbola nahatsapa fa misy zavatra tsy ampy ao aminy ka nanantona ilay Andriamanitra izay tsara izy nanontany hoe inona ny tsara ahafahako mandova izany fiainana mandrakizay zany. Dia andao toy antsika ilay tantara rehefa novalian'i Jesosy izy dia izy Jesosy hoe iray ihany ny tsara dia Andriamanitra. Raha bavy malala isany, ripeny malala isany, amafisina ary no amafisina tamintsika teto fa Andriamanitra dia tsara. Tsy mba miova izany Andriamanitra izany, tsy mba mivadibadika izany Andriamanitra izany. Tsy haiko hoe impiry tsika nefa diso fanantenana teo amin'ny fiainantsika tamin'ny zavatra nataon'ny olona, impiry tsika nefa nandiso fanantenana ny olona teo amin'ny fiainantsika fa raha zany Andriamanitra izay notsika zany, Andriamanitra tsara zany, Andriamanitra tsy mandainga zany, Andriamanitra tsy mba mivadibadika zany, Andriamanitra tsy mba mandiso fanantenana zany. Fa rehefa manantona azy ianao ka miresaka hoe mpampianatra tsara inona no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay. Rehefa mampanantena antsika ny fiainana mandrakizay zany Andriamanitra izany dia afaka manome antsika izy raha ohatra antsika ka manaiky sy manaraka izany zavatra teneniny zany. Ndotra mahatsiaro ilay tovolahy anankiray
naniry fatratra ny azo pisikileta izy atrambola kely ary isan'andro izy de miteny amin'ny dada foana dada evy te ampisikileta dada evy te ampisikileta ny dada moa araky ny toetra amin'ny tokantrano de ohatrany tsy de maromaro toetra zay nyray mpianakaviana ty de ndray andro nytrongisinylay zanany tanteraka mihitsy lay raina dada andaomba evy te ampisikileta de niaraka tsy fantatra hoe resy lahatra tokoa hoe tiananyity de hoe andaorina rorolalo iaraka amiko any an-tsena fa hojerentsika le bisikileta vidina de rehefa tonga teo an-tsena de fahaly tovolahy zany eta le karazana bisikileta de nanoro hoe dada ity mihitsy ny bisikileta vidiny dada ao anahy izy le dada ny hoe dana rorolalo mody a mandeha taxi fa zany ao zavatra kely de veny eto amin'ity magazin ty a de hovidiko a ilay bisikileta de oetiko any an-trano a oetiko amin'ny tômôbila atsika de faly ty tovolahy ty satria hoe ela ny ela fa ho tanteraka ny fahaniriny rehefa tonga tany trano le tovolahy isaky misy tômôbila mandalo de very fa ny fiarany dadany zay mitondra bisikileta ela ny ela tonga tokoa lay dadany indrisa nefa fa raha niazakazaka ity tovolahy kely ty nijery zay ao anaty tômôbila de tsy nahita afa-tsy ny dadany izy tsy nahita bisikileta izy diso fanantenana tanteraka izany tovolahy zany Andriamanitra tsy mba ohatran'izany. Andriamanitra rehefa miteny amintsika, rehefa mampanantena antsika, dia Andriamanitra tsara izy ary manao tsara izy, tsy mandiso fanantenana ny olona izany izy. Ary rariny ity mpanan-karena ity, raha ohatra ka nanontany hoe mpampianatra tsara aho, inona ny ataoko? Antovako ny fiainana mandrakizay, satria hain'Andriamanitra no miresaka an'izany. Hain'Andriamanitra no manoro lalana olona ho amin'izany azona ny fiainana mandrakizay izany. Tsara izany Andriamanitra izany. Eto tsy bisikileta ny resaka, fa fiainana mandrakizay. Nylay tovolahy dia diso fanantenana tamin'ny bisikileta, fa itsika kosa dia tsy ho diso fanantenana amin'izany hoe fiainana mandrakizay zany raha ohatra ka resy lahatra fa tsara Andriamanitra. Dia raha toy izay antsika le tantara, dia izao no tenan Jesosy hoe efa mba nitandremanao daholo ve ny didy rehetra, le didy folo manajara ny sorenao matserovany andro sabata, aza mangalatra, aza mamono olona sy ny sisa. Dia izy le tovolahy zany mety tsy haiko natapahanytretena na tampreriana no resahany hoe izany efa vitako daholo efa mety efa haiko tsenjery angamba ao izy. Dia hoy Jesosy diso zavatra ray aloha ianao marina fa nataonao zany fa izao dahana am'dio ny fanananao dia zarao ny malahelo. Eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo amin'ny marika toko fahafolo dia izao ny zavatra niseho hoe nanjombona ny tareha ary niala tamin'ny alahelo izany lehilahy zany. Raha lasana bavy malala isany. Tany amboloany ity lehilahy ity dia tena mpampianatra tsara mba te hanerin'ny tsara izy, nanantona ny tsara izy ny Andriamanitra, kanefa rehefa tena niresahana azy ny tokony ataony dia niala tamin'ny alahelo izy. Inona ny zavatra mety hanakana antsika? Tsy ahitana zany fahatsaran'Andriamanitra zany. Tsy atsapana izany fahatsaran'Andriamanitra zany. Ny zavatra zao tontolo zao ry havana. Raha diso tia ny zavatra zao tontolo zao tsika, raha diso miondana ny zavatra zao tontolo zao tsika, diso makafia ny zavatra zao tontolo zao tsika, dia tsy atsapa ary tsy ahita izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Tsara ny manan-karena, marina zany. Tsara ny manam-bola, fa raha tiantsika mihoatra an'Andriamanitra izany, dia lasa takona ny fomba fijerintsika, dia tsy mahita izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Ka rehefa tian'olo lalina antsika Andriamanitra ho any amin'ilay fiainana tsara indrindra, dia ny fiainana mandrakizay zany. Raha tia hitondra antsika Andriamanitra ho any amin'ilay tanàna tsara indrindra, dia lanitra vaovao sy ny tany vaovao izany, dia lasa manjombony tsika, lasa malahelo tsika raha ohatra ka variana amin'ny fiainana zao tontolo zao. Tsy ny vola akory ny ratsy, tsy ny fananana azy akory ny ratsy, fa le fitiavana azy ka mahatonga antsika anadino ny fitahian'Andriamanitra sy ny zavatra ataon'Andriamanitra atsika ary fahatsaran'Andriamanitra atsika ny tena olana. Raha lasaina bavy malala isany, tsara Andriamanitra. Aza vela misy zavatra anakona ny masontsika, anakona ny fomba fijerintsika, anakona ny fisainantsika, tsy ahita izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Fa na inona toerana misy atsika, na manan-karentsika, na maritsika, na atonotonontsika, dia atao voninahitr'Andriamanitra izany. Ary ao anatin'izany tokony hatsapahantsika ny fahatsaran'Andriamanitra, satria ireo rehetra ireo dia ilay Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara nanolotra antsika izany toe-javatra rehetra izany. Tompony atantsika tsirairay avy ka ndray fanapahan-kevitsika androany mba tsy ho hanao ny zavatra ny tany anampina amin'ny masontsika tsy ahita izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Andaontsika hivavaka. Andriamanitra raha io misaotra noho ny amin'ny teninao indray izay maneho anay fa ianao dia tsara ary mampianatra anay fa ny zao tontolo zao sy ny fiainana eo aminy dia mety zavatra anankiray anakona ny masonay tsy ahita izany fahatsaranao zany. Mba mindra fotsy mamelany elokay moeherinao amin'ny alana fanenao masina ary zahay mba hahafahanay mitondra ny fiainanay, ny tenanay, ny mombanay ho amin'ny
fanarahana sitraponao ho amin'ny fanomezam-boninahitranao ho amin'ny fahatsapana fa tsara ianao ary amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro rehetra na manahoana na manahoana dia hita izay fa tsara ianao ary atsapa izay fa tsara ianao zany vako izany no tonony sainga tanany amin'ny anaran'i Jesosy miaraka famelan-keloka amen.